Almeravantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity izay mbola omeny tompo atsika manao fedanan'ny tompo aminao dia ena fa mbola voniny ianao iain'ny tompo indray androany dia rehefa voniny ianao dia manana anjara ho anao izy. Amen. Dia androany isika dia ifampizara tenin'Andriamanitra indray arak'izay taritan'ny tompo atsika izany. Nasika nokatra Baiboly dia atao amin'ny Romanina 9 mandeha ifampizarantsika. Tamin'ny alahady isika efa nijery Romanina 9:5-9 dia androany isika mbola hitokely amin'izay indray. Romanina 9:5 no hojerentsika anio. Romanina 9:4-10 sy ny 10 no andeha hozahantsika androany. Romanina 9:4-10 sy 10. Toy izao mivaky ny teny rehefa hitantsika izany. Anaran'i Jesosy. Fa izay tarihany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray fanam-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray fanahy-pananganananaka izay antsointsika hoe abaray io. Amen. Iteny io no ho fampiresantsika amin'ity androany ity. Otsika niresaka tamin'ny alahady ny Romanina 9:5 makasika an'ilay asa anankiray izay nitondra ho amin'ny fahafatesana, da ilay asa anankiray ihany koa nitondra ho amin'ny fanamarinana. Anankiray ny nanota dia tonga ny fahafatesana amin'ny rehetrarehetra, anankiray ny nanao asa fahamarinana dia tonga ny fiainana amin'izay rehetra mino azy. Izay ny fomba iainana an'ilay izy. Dia rehefa hotsika niresaka hoe rehefa voaraintsika izany zavatra izany dia nandalo isika ny Romanina 9:5 hoe amin'izany toy anota va isika hitombon'ny fahasoavana. Satria teo amin'izay niabetsahany ota dia nivoaka ny fahasoavana. Dia mety eritreritra hoe raha nota bebe kokoa zany dia tokony fahasoavana bebe kokoa sanatria izany osa izy. Ataontsika izay efa maty amin'ny otahoana no velona amin'ny indray. Moa tsy fantatrareo fa nizaniza any Kristy Jesosy efa nanombo ny nofony, efa nanombo momba azy rehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Ataontsika hoe ny olona izay nandray ny asa-pamonjen'i Kristy, ny olona izay matsapa an'izany zavatra izany hoe tsy no hamarinina noho ny amin'ny asako, tsy ho hamarinina, tsy no hamarinina noho ny amin'ny asako, tsy hamarinina noho ny amin'ny asako, ary tsy ho hamarinina noho ny amin'ny asako, dia tsy manao tsinitsinina ny hafitra izay nataon'ilay mpamonjy azy, fa manome valeur an'izany zavatra izany. Ary isika namarana hoe ny Romanina 9:4 dia manambara fa pitrosa isika. Ary rehefa pitrosa isika dia pitrosa ho amin'ny filazantsara, pitrosa ho amin'ny fijoroana ho vavolombelon'i Kristy. Dia eto amin'izay ny tenin'Andriamanitra milaza hoe izay tarihany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Voalohany indrindra zany raha lasaina-bavy, raha vovao ianao vao maheno an'izao zavatra izao dia ambarako ilay izy, raha efa henonao ilay izy dia fanamafisana ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia tsy olona mivavaka. Ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia tsy misoratena ho kristianina, tsy olona manana andraikitra, tsy olona manompo, tsy olona manandra-tanana, tsy olona mihira, tsy olona manao fiderana, tsy olona manao karazana hetsika maro isan-karazany eo amin'ny tamaso.
eo amin'ny tamaso fa ny mazanak'Andriamanitra dia ao anatin'ny amany olombelona, ao anatin'ny amany olombelona, ao amin'ny fanahana olombelona. Zay natao hoe mazanak'Andriamanitra. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe nandray ny fanahy ny fananganana anaka isika, tsy nandray fanaham-panandevozana intsony isika fa fanahy ny fananganana anaka. Andremjona toko voalohany izy 2:20 dia zao nambariny hoe fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany dia ireo zay tsy nateraky ny nofo na sitrapony ra na sitrapony olona fa nateraka Andriamanitra. Natao hoe zanak'Andriamanitra dia tsy araka ny fandikan'ny olona hoe raiso Jesosy ndikany Jona toko voalohany 2:20 dia tena fandraisana arabaky teny. Satria manina tonga teo amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Niditra izy akoho zay lahy zanak'ampandrafitra fantatray mamalahy fantatray ny dadalahy rahalahy fantatray dolidolo izay tsy mila lahy fa nisy ny nandray azy dia tsy iza fa ny mpianany. Dia ireo mpianany ireo rehefa nitsangana tamin'ny izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsy isy idirany hoe nanao vavaka fandraisana an Jesosy le izy fa zay le action. Dia tonga zanak'Andriamanitra ireo dia ireo izy dia olona tsy nateraky ny nofo na sitrapony olona na sitrapony ra fa nateraka Andriamanitra. Dia boka voalohany milohany idirantsika atao anatin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra satria zay no zavatra ifampiresantsika amin'ity andro anio ity. Dia zao matsapan'izay zavatra izay ve ianao hoe efa nateraka Andriamanitra marina, tsapanao ve zay zavatra iray sa aminao ny atao hoe fahaterahana avy amin'Andriamanitra dia batisa. Ny batisa dia fanehoany ivelany ny zavatra misy ao anaty. Ny fandraisana fanasan'ny tompo dia fanehoany ivelany zava-misy ao anaty. Misy karazam-piangonana manana finoana fa rehefa mivavaka ho an'le mofo iny le mpitondra fivavahana dia vadika vatany Jesosy dia vadika rany Kristy dia tena misotro ny rany Kristy sy ny vatany. Transsubstantiation filazandrareo azy teny hafahafa be ohatr'izay. Ny fiomerenana azy ary tsy tadidiko zao. Dia zay filazana iny mivadika dia hoe atao hoe mandray an Jesosy dia mihinana ny mofo iny. Atao hoe mandray an Jesosy dia aletika atao batisa tsy atao hoe mandray ny fahaterambo vao. Andriamanitra miteraka ny fanahy ao anaty. Dia misy fanahy mahazanak'Andriamanitra ao anatin'le olona. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza famerimberina matetika eto Timoty 2:7 tsy fanahosa io fanahy mahazanak'Andriamanitra io. Rehefa osa ianao dia tsy le fanahy no osa, tsy le esprit ao anatinao no osa, fa le amanao no osa. Le am, le maha-olombelona, le nateraky dada sy neny, le ambara malagasy hoe ny fanahy maha-olona, ino no osa. Rehefa miteny Davida ao boky Salama hoe ry fanahiko nahoana no mitoloko atao anatiko ianao, dia le fanahy maha-olombelona ny Davida, le am maha-olombelona ny Davida, ino no osa. Fa le fanahy mahazanak'Andriamanitra dia matanjaka tahaka ny dadany. Amen. Mino ny zavatra rehetra, mahery, manana ny herin'Andriamanitra rehetrarehetra mameno azy ao anatiny ao. Ao amin'ny toeran'ny fafenon'Andriamanitra rehetra dia manana an'izay ihany koa efa terak'Andriamanitra. Ary rehefa terak'Andriamanitra dia zao ny fanambarany tsy nandray fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra. Tsy nandray inona? Fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra. Inona ny ambarany io teny io? Inona ny dikany io teny io? Ny dikany io teny hoe tsy nandray fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra io dia zao. Esprit de servitude ozy amin'ny teny frantsay. Ny zanak'Israely dia fanahy-pandevozana amin'ny tahotra no miasa ao anatin'izy ireo. Fatahorana fangovitana. Ary zao ny ambarany tenin'Andriamanitra hoe na dia Mosesy ary tena nambarany zao hoe matahotra loatra ny fanahiko. Tenin'Andriamanitra manambara zany. Matahotra loatra ny fanahiko izy. Satria manino? Zay rehetra manatona n'ity tendrombohitra ity ozy Andriamanitra, na biby na olona, dia
dia atao maty avokoa. Tena sina fefy ny tendrombohitry Sinay tamin'izao fotoana izany dia tsy mahazo manakaiky an'io. Tena tahotra fatratra ny zanak'Israely. Dia zao nylazay zanak'Israely tamin'ny Mosesy, alao ianao ihany no miresaka aminay, fa ndra ho faty zahay raha ohatra ka hiresaka aminay Andriamanitra. Dia lasa Mosesy niakatra tany tendrombohitra dia nandray ny didy Amandalana dia hoekenay daholo izy izay tenenin'Andriamanitra aminao, fa alao ianao no miteny. Ny fanapandevozana mitahotra dia manompo an'Andriamanitra satria matahotra. Tamin'ny andron'ny Israely matahotra sao dia hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny Israely matahotra sao dia tratra ny oziny. Tamin'ny andron'ny Israely matahotra sao dia tratra ny fahafatesany. Matahotra mandrakariva, na dia miantso ny anaran'Andriamanitra ary dia mampatahotra izany. Fa ny problema, ny tahotra mibaiko ny fihetsika ivelany fotsiny, fa tsy mibaiko ny fo. Azonao ampitahorina ny zanakao, dia ty ivelany izy anakanao, fa ny ao anatin'ny tsy babinao zany. Fa ny fitiavana inverse an'izay zavatra izay indray. Ny fitiavana ny anaty izy mamely dia manaraka ho azy ny ty ivelany rehetrarehetra. Rehefa ny olona mibabo ny fitiavana izay, mavita mandano, tsy akitsitsy, tsy akeritreritra, mavita ditongotra, tsy apoizina. Izy pasitera anankiray atao miaraka tamintsika tany 10 taona lasa tany dia nitantara izy. Avy amin'ny bypass io izy navita ditongotra nakany Mantasoa. Andeha hijery an'ilay tovovavy fotsiny. Dia avy eo mbola nandeha tongotra verina vany ty indray. Ary ny tena loza tsy lasa vadika ilay izy. Navita ditongotra 520 kilometatra ianao ny amin'ny resaka fitiavana. Raha mpitahorina ianao dia mahavita an'izay. Fa tsy ataonao amin'ny fo ilay izy dia reraka be ianao manao azy. Azonao ilay zavatra? Tsy ataonao amin'ny fo ilay izy. Tsy ataonao amin'ny fo moa izany, fa tsy ny fonao ny voabaiko, fa fampitahorana. Dia lasa ianao manao an'izy dia mety mahavita an'izy ihany ianao, fa reraka be ianao mandroso. Dia mivaika matin'ny arerahana ianao miverina. Fa tsy maintsy ataonao ilay izy satria nampitahorina ianao. Satria ianao matahotra ny tsy aloha hofatrano, dia misy olona mampanantena anao, alohako ny hofatranonao raha mahavita le retoro Mantasoa ianao, dia vitanao ilay izy mba azonao hofatrano. Fa manaraka ianao tsy hanao an'iny intsony. Tady fomba hafa ianao. Satria maninona mavesatra be taminao ilay izy. Dia tahak'izay ihany koa ilay fanapandevozana ho amin'ny tahotra. Ilay fanapandevozana ho amin'ny tahotra tsy nahatonga zanak'Israely ho babo n'Andriamanitra ny fony. Ary tao amin'ny boky Malakizy ao amin'ny toko 7 rehefa niresaka tamin'ny Andriamanitra hoe fa maninona ny tsy ajainareo, fa maninona ny tsy omenareo voninahitra, fa tsy ianareo ve ny tiako dia sao alako. Dia izy ny Israely laza, fa ho amin'inona kay nitiavanao anay? Fa ho amin'inona kay nitiavanao anay? Tsy henony zareo fitiavan'Andriamanitra, fa fanerena avy amin'Andriamanitra no henony. Baiko avy amin'Andriamanitra ny fampitahorana avy amin'Andriamanitra. Be dia be ny kristianina ihany koa mbola manompo ao anaty fanapandevozana mitahotra. Any amin'ny karazam-piangonana be dia be any. Matahotra ny tsy aomby, matahotra ny tsy handeha ny fiainana. Dia tsy maintsy mandrotsaka, tsy maintsy manome, tsy maintsy tonga mivavaka. Dia mandeha nahita fifampizarana anankiray izay hoe raha pasteranao izy no miresaka, tsy mitovy izy izy ny fanompoana, tsy mitovy ny tenin'olombelona sy ny tenin'Andriamanitra. Fa raha pasteranao no miteny hoe tsy maintsy tonga ianao sabotsy, ka raha tsy tonga ianao dia milaza fa ohatrohatr'izany zany ny sary any ivelany ihany, fa sary variana hoe misy ohatr'izany koa any ivelany. Dia miteny zany ilay pastera hoe ianao manompo sampy, atakalinao zavatra hafa Andriamanitra, profesinao zavatra hafa Andriamanitra, satria maninona tsy tonga ianao tamin'ilay fotoam-bavaka tamin'ny sabotsy, fa lozanao nitsena amin'ny mamanao tany an-dafy, ohatrohatr'izay zany ilay sary. Misy karazan-javatra ataon'ilay olona ohatran'izany. Dia zany ny tenin'Andriamanitra, aza mety asiana sioka intsony. Efa natsoina ho afahafahany ianareo, aza mety andevozin'olona intsony. Satria maninona be dia be ny olombelona mbola te hanandevo. Be dia be ny olombelona te hanandevo, dia isika ambara ny tenin'Andriamanitra, tsika tsy nomena fanapandevozana ho amin'ny tahotra. Tsy nomena an'izany isika. Isika raha manompo dia tsy tahotra. Tsy tahotra. Ozy raha
raha misy tahotra tokony hipetraka ao anatintsika dia le tahotra manome haja an'Andriamanitra. Amen. Le tahotra manome voninahitra an'Andriamanitra hoe za tsy hanao tsinotsinona ny eo Andriamanitra io. Fa tsy hoe za matahotra no voakapoka, na za matahotra no tsotahiny, na za matahotra no overiny amin'ny fahaverezana. Tsy izany ny fanahy nomenantsika. Fa rehefa manome isika dia ny antony tsy hanomezako zava-poana sy zavatra ambokambony tsisy ilana azy taty aposiko aty, fa manome zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Dia satria izany ho tiaviny. Amen. Ary satria za manana fanajana azy, za manana tahotra azy. Averiko eto le tahotra tsy fangovitana, tsy matahotra kapoka, fa fanajana, reverento. Zay ny atao hoe tahotra an'Andriamanitra, crainte de Dieu. Rehefa matahotra tsy peur zany le izy, tsy fangovitana zany le izy, tahaka ny endry Mosesy sy ny ao amin'ny bokiny sy ny tantaran'ny Israely, fa tahotra manaja, manana respect. Lehibe loatra ty Andriamanitra ty, lehibe loatra ty zanak'ondrin'Andriamanitra zay nanolotra ny ainy ho avitra isolo ahy ty. Amen. Tsy fanapandevozana ho amin'ny tahotra no nomenantsika, fa nandray fanahy mpananganananaka izay antsoantsika hoe Abaray. Efa nateraka indray ny olona dia nandray fanahy ny fananganananaka. Nandray inona? Fanahy ny fananganananaka. Isika olombelona atao hoe zanak'Andriamanitra, atao hoe zanak'Andriamanitra dia olombelona misy Andriamanitra ao anatiny. Ina tsara? Zay ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Satria maninona ny ohatra izay ny atao hoe zanak'Andriamanitra? Satria numéro 1, raha ohatra ka tonga dia ataontsika arabaky teny fotsiny hoe fanahy Andriamanitra, dia tsy miteraka le infini zany. Raha azavaiko kely ao anatina minitra, ao anatina 2 minitra, le Andriamanitra infini, tsy tapitra, tsisy fiandohana dia tsisy fiefarana, tsisy 0 dia tsisy chiffre ty afarany, fa tonga dia moins l'infini sy plus l'infini. Dia raha miteraka iny Andriamanitra iny, raha arabaky teny zany miteraka izy, dia mitovy amin'ny ihany ny aterany eo, moins l'infini sy plus l'infini ihany koa. Ianao zao raha miteraka, dia ianao 20 taona ohatra miteraka, dia zanakao zany zandrinao 20 taona. Zay a nielanela taonanareo 20 taona. Ok. Fa rehefa miresaka l'infini tsika, dia ninina chiffre lahatra eo dia tsisy dikany daholy. Zay nanaovantsika tany amin'ny classe de tsy haiko tsony 5e sy 4e sy 3e, ny chiffre rehetrarehetra rehefa divisena par l'infini dia 0 daholy. Raha tsy diso engany valeur 0, tsisy valeur ny daholy zay chiffre rehetrarehetra, na firy million, na firy milliard, na firy zaraina l'infini dia tsisy daholy. Ka raha miteny hoe zanak'Andriamanitra, Andriamanitra fanahy niteraka, dia tahaka an'izay ihany koa. Fa isika zanak'Andriamanitra dia nidika le hoe zanak'Andriamanitra, vatana isika, nofo isika, dia nasiana fanahin'Andriamanitra ao anatsika, dia zay fanahy zay no ahafahantsika miantso hoe Abaray io. Rehefa miantso zany hoe raina izy any an-danitra, dia ao anaty koa misy fanahy milaza mihitsy hoe tena zany mihitsy aho. Zay le ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe ny fanahy miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Romanina 8:16 toy an'ilay resaka teo. Fanahy dia miara-milaza ny fanahintsika, zanak'Andriamanitra isika. Dia zao amin'izay raha lasaina bavy, rehefa nomena amin'izay isika ny esonina amintsika le natiora sy ilay fanahy mpandevozana amin'ny tahotra, dia nomena antsika fanahy mahazanak'Andriamanitra. Dia zao ny zaraiko anao amin'ity androandroany ity, ekeo amin'izay izay zavatra izay. Azavaiko kely, inona ny tiako lazaina ao anatin'ilay izy? Ny ankamaroantsika mitazona an'izay ho fahalalana fotsiny, fa tsy miaina an'izay zavatra izay. Mitazona an'ilay izy ho fahalalana fotsiny. Mahafantatra ao anatin'ny saina fotsiny isika hoe zanak'Andriamanitra ka, tena novonjen'i Jesosy aka,
tena ny tompo mihitsy no nanomeako fiainana mandrakizay ka. Za tena mino tanteraka ny asa n'Andriamanitra ao anatin'ny fokoka. Fa maninona? Tsy tafita any anatin'ny amantsika zay zavatra zay. Azavaiko ao anatin'ny minitra 2 fotsiny no fandeha ny tantara. Alevantsika etape le izy. Ty farany ambony teny fanan'Andriamanitra. Na tsara aloha mba ho concentrenao. Fanan'Andriamanitra nito. Ao anatin'ny fanan'Andriamanitra io misy natioran'Andriamanitra rehetra. Misy ny fahatsarany rehetrarehetra ao. Dia ao amin'ny fanan'Andriamanitra io indray rehefa nateraka indray ianao dia atony fanahintsika. Fanahy mahazanak'Andriamanitra. Rehefa mamaky Baiboly ianao ny fanan'Andriamanitra grand F dia ny fanahintsika petit f. Zay ny ato. Dia io fanahintsika petit f io dia ozy izy ny Efesianina 2 milaza hoe niara-natsangany tamin'ny Kristy Jesosy isika. Anao teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny processus rehetra nandeha niara-maty tamin'i Jesosy, niara-nomboana, niara-nalevina, dia niara-natsangany ary ny farany niara-napetrany ao an-danitra miaraka amin'i Jesosy. Fanahin'Andriamanitra dia fanahy mahazanak'Andriamanitra miara-mipetraka amin'i Jesosy. Ary ato ambany farany dia ny amanao ary tiany corps, âme, esprit, Saint-Esprit. Dia zao fandeha an'ilay zavatra. Afatao fanan'Andriamanitra misy ny zavatra rehetra. Ao ny misy ny zavatra rehetra. Ao ny misy ny ireo vokatra fanahy itsika tsara Galatiana 3:10, 2:20. Inavy moa? Tenitenenina amin'ny korotany ora feonareo. Zay ato daholo. Azonao? Ao fanan'Andriamanitra zay. Dia ilay fanahintsika izay nateraka tao amin'ny Kristy Jesosy dia manana an'io karaktera, manana an'io identité, manana an'io mombamomba an'Andriamanitra rehetra io. Ao daholo io. Fa ny amantsika amin'izay dia mbola mizara roa io amma io. Io le tenen'ny plena dia melevina isan'andro ary ny toetra ivelany ao amin'ny amin'izay. Miavao isan'andro kosa ny toetra anatiny ao amin'ny amin'izay. Filazany azy amin'ny teny frantsay vieil homme si jeune homme, sa tsy haiko filaza azy. Tsy tadidiko izay soratra. Fa ato amin'ilay amma izay. Dia io amantsika io ny ankamaroam-potoana io dia tsy miaina le mahazanak'Andriamanitra. Fa inona ny ainany? Le fiainana maha-olombelona taloha iny fotsiny. Eny tsy azo amarana hoe za mbola be mimina angamba mbola tsy nateraka indray. Le amanao manana natiora sy ny fomba nitaizanana azy. Dia io foana ny ainany rehefa tsy troanao le fiainana vaovao napetraka Kristy ato. Rehefa tsy inonao jereo tsara nge ny anjarantsika nge fa mino fotsiny sisy. Fa mbola tsy ataontsika ihany le izy. Mbola be dia be mangataka an Jesosy, Jesosy amboary mba ho toanao. Jesosy efa vita nge ny azy. Fa mila mino ianao. Mino fa zanak'Andriamanitra ianao dia misy hery. Nareo hoe tsy mbola natsapan'izany hoe ity vavy ity miteny zanak'Andriamanitra dia ianao miova ao anatina segondra, ao anatina vanim-potoana tomboka zany. Tena ianao misy hery mameno anao. Zany inge io fiainana miaraka amin'Andriamanitra io tsy teny tantaraina fotsiny io. Zany problema n'ireo religion be dia be ireo manakambara daholo, ireo mahay teoria daholo. Fa le aman'ireo mijanona nona, mijanona mangetahita, mijanona aman'olombelona tsotra. Fa ny diferensako, za zanak'Andriamanitra, mino azay nanovan'Andriamanitra azay mino ny asan'Andriamanitra ao anatiko terana tsona ho zanak'Andriamanitra, dia mila teneniko mandraka hariva ny amako satria te tsy kopy nininona foana. Nao raharaha izy dia very fa mpanao raharaha ny antom-pisiny eto amin'izao tontolo izao. Miasa indray izy dia very fa miasa ny antom-pisiny. Dia rehefa vavaka izy dia izy vao mahatsiary kay moa Jesosy ny antom-pisiny kokoa. Kay moa Jesosy ny antom-pahavelomako kokoa. Kay moa izao ny tena fiainako. Dia rehefa miala indray dia miova indray. Miova. Mila tenenina ny amma ao anaty. Zanak'Andriamanitra. Olona naterak'Andriamanitra. Zany tenena Petera hoe vahiny sy mpivahiny ianareo.
teneny Petera mihitsy hoe ianareo de vahiny ianareo. Fa raha vao tsy mipetraka ao am-ponareo zany zavatra zany, miady manolona foana ny ataontsika rara. Miady zoantsika foana ny ataontsika rara. Za tsy miteny hoe tokony anaiky foana. Na Paoly ara nisy fotoana izy tsy nanaiky fa mba laza izy io. Zangy olo-pirenena Romaniny. Hatramin'ny oviana nareo no mitsara olo-pirenena Romanina, managadra olo-pirenena Romanina tsy nandalo fitsara. Fa mihoatra noho izay eta passager zay. Zany hoe vanim-potoana mandalo kely fotsiny ilay maha-olo-pirenena. Fa vao niteny le kapiteny mifona tamin'ny Paoly hoe tena mifona toko fa tsy fantatro hoe zay ianao. Tonga dia tapitra treo ny afera. Fa raha vao olo zao tontolo zao, efa kahita atsika. Verinao fa vitavita moramora ty afera ty. Fa ny olon'Andriamanitra nandalo kely fotsiny zay passage zay, dia verina izy teo amin'ny position zazanak'Andriamanitra. Lasanao ny tombontsoako tamin'iny, fa tsy maninona zany. Satria maninona, rehefa tapitra ity fiainako ity, eto ambony tany no mijaly vetivety, fa oriana vetivety mandalo foana ihany, dia tsinotsinona oarina voninahitra lehibe zay horaisiko rehefa tonga ny fotoana. Ialako eto ambony tany. Dia takizay ihany koa isika. Ny vanim-potoana amin'ny fiainantsika dia tokony mandalo kely fotsiny ihany. Misy fotoana kely fotsiny ianao ao anatin'ny vanim-potoana anao, ohatra hoe sahirana ianao. Dia tsy tokony identité anao zany sahirana zany. Rehefa vavaka isory ao amafo zany. Sahirana foana Jesosy. Fa ovay ilay fomba vavaka. Jesosy ny paosiko ny sahirana indraindray. Fa za tena zanak'Andriamanitra. Za tena nateraka ao aho. Maninona tsika manosika be ary tena mitarika mihitsy hoe rehefa mivavaka tsika dia le tena asan'Andriamanitra ao anaty. Tena le mahakasika an' Jesosy zay ihany mivelabelarina. Maninona tsika mifampitatana hoe rehefa miresaka problema asio fetrany atreto ihany. Satria maninona tiana omena vana mihitsy ilay fanampanangana nanaka ietsona atsika hoe abara. Fa tsy fanahy mpandevozana ho amtahotra. Tsy izany no tokony anjaka ao amintsika. Fa lay fanahy mpanangana. Lay fanahy izay mahazanaka Andriamanitra. Lay fanahy izay nateraka indray. Manana identité tsika ao amin'ny Kristy. Dia izay ny tokony heverina ao anatin'ny vavantsika. Ary izay ny tenenina amin'ny aminy. Tsy ampy ny akanjonao fa tsy ny identité anao. Sahirakirana ianao fa tsy ny identité anao. Marary ianao indraindray fa isory am-bavanao zany marary lava zany. Fanahy mpanangana nanaka zanak'Andriamanitra ao. Amen. Manambady ianao fa ny identité anao tsy vadin-drahanina. Ary izay mihitsy somary manandresy lahatra kely tamin'ilay fiantsonan'le madama pastera hoe alao atao hoe maman, fa lasa very ny identité an zareo. Nasaina ary mandinika be, nisy fotoana nandinika mihitsy mijory i maman Tsody hoe madame pasteur Manatsody mbola mandinika be ny atotoky hoe madame. Ay, ok, zay ianao saika mo. Fa tsy identité atsika ao amin'ny Kristy zany. Ny identitéako tsy pasteur, fa ny identitéako zanak'Andriamanitra. Mandalo ho zavatra rehetra, fa ny mahazanak'Andriamanitra tsy mandalo fa mitoetra. Rehefa matory aho dia zanak'Andriamanitra. Dia ndika za tsy matahotra ny loza hozy izy Davida. Davida ary tsy zanak'Andriamanitra manao zany. Tsy matahotra ny loza. Satria ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao reo mahafatahotra. Mamoaka dilololoka ianao, kapokako feno dia feno. Entiko fahasoavana sy famindrapo manaraka amin'ny andro rehetra iainako. Zay situation mety mandalo ao anatin'ny fiainanao dia tsy milaza ny maha ianao anao. Ny maizy an'i Israely dia le olana ndray alay fanapandevozana mitahotra. Andevo reo, zay ny situation reo.
na mivoaka ireo na miditra dia andevo zay ianareo, andevonareo. Zay ataon'ireo andevo reo. Ary andevo ny fahotany reo. Andevo ny faratsiny reo. Na tsy te hanao an'izany ary reo dia tsy maintsy manao an'izany izy satria zay ny fanahy, zay ny identitény. Dia tahak'izay ihany koa zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra indray ny identitéako. Zay ny etsonaako dia zanak'Andriamanitra. Dia lazaiko amiko foana ao anatiko fa zanak'Andriamanitra. Dia izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ary zanaka dia mpandova. Eny sady mpandovan'Andriamanitra no sy toy izy atsika ilay izy fa miaraka eo daholo inge zany. Verika amin'ny 14. Fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo. Fa fanandray ny fanahy mpananganananaka. Izay nitsotsika hoe abaraio. Ny fanahy dia miara-milaza mifana itsika. Efa mifanahy no manao an'ilay fanambarana. Fa zanak'Andriamanitra tsika. Ary raha zanaka dia mpandova. Eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika dia mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Amen. Mpandovan'Andriamanitra. Zany ihany koa ny identité ilay zanak'Andriamanitra. Ninona tsy hanananao eto amin'izao tontolo izao. Mety tsy manana ianao na dia kely monjary eto amin'izao tontolo izao. Ary mety manambe ihany koa ianao. Zany ny dikan'ilay teny hoe tsy misy lahy tsy misy vavy intsony. Very ny identité fa tsy hoe misy mamadika zavatra fa le izy. Misy olona miresaka dia miady ao tokantrano dia lany lohavavy fa zao koa foambara tsy misy lahy tsy misy vavy intsony fa ao amin'ny Kristy dia iray an'izy rehetra. Le identité iny. Fa ianao lehilahy foana rehefa eto ambonin'ny tany ary ianao vehivavy foana rehefa eto ambonin'ny tany mandra-pialanao eto. Dia zay ianao zay. Mila resantsika ny ao anatintsika ozy. Mila ampianaritsika. Zasa ianao zany ampianarin'ny ray aman-drenitsika zavatra. Dia zay tsika vonahy. Ny ankamaroany ny fahaizana azon'ny ankizy dia avy amin'ny ray aman-dreny. Rehefa tsy nampianatra ninina ny ray aman-dreny dia anivelana izy maka ilay fampianarana. Dia lasa ny fampianarany zanak'olon-ka fa ny tafafindra ao amin'ny zanakao satria maninona tsy nampianatra ianao. Dia takan'izay ihany koa ilay izy. Isika ihany koa rehefa mialehibe amin'izay dia mbola mila fampianarana foantsika. So iverinao fa mandeha ho azy io fiainana io tsy isy fiainana mandeha ho azy zany. Fa misy fampianarana foana dia rehefa tsy mampianatra ny tenanao ianao dia ny toe-javatra ny ampianatra anao. Rehefa tsy mampianatra ny tenanao ianao dia ny mpampiasanao ny ampiasanao no ampianatra anao. Rehefa tsy mampianatra ny tenanao, tsy mampianatra ny amanao, tsy mamolavola ny amanao ianao. Za mantsy everitsika fa mandehandeha ho azy foana ity fiainana ity. Fo maraina dia misasa dia mahandro sakafo dia mihinana dia lasa miasa dia fomba fijery tsisy fahatakarana mihitsy zany. Fomba fijery tsisy fahatakarana zany hoe mandeha ho azy zany io fiainana io. Fa mahatonga ny olona sary tahotra ny nisy namolavola tao e. So iverinao fa mandehandeha ho azy re. Nisy reportage nampisehoana zavatra ohatran'izao mahavariana mihitsy ilay izy fa za gaga mihitsy nijery ilay izy. Zazakely tsy tadidiko na 2 taona na 4 dia asindrareo bibilava eo akaikiny eo. Bibilava io. Dia raisin'ilay zazakely ilay bibilava. Laloviny eo. Dia zao fampianaran'ilay olona hoe raha ny tokony hoe izy tsy matahotra biby ny olombelona fa ny mahatonga an'ilay matahotra biby dia ilay ray aman-dreny manao azy. Mamay! Dia lasa matahotra na kakana na vitsika na inona, lasa tahorana dolidoly. Zay ilay fanahy-pandevozana mitahotra anao, misy zavatra mibaiko ao anatiny. Misy fanahy ao. Misy fanahy ao mampatonga ny olona manao zavatra ohatran'io, zay mampatonga ny olona be dia be andevozom-bola. Misy fanahy ao, nisy zavatra napetraka tao, nisy zavatra mibaikona tao, nisy zavatra nampianarana an'ilay amina tao. Fa tsy tonga ho azy zany io. Dia tsika nampianarana zavatra be dia be ohatran'izany. Dia mila miala ao anatin'izay tsika tsy kelikely. Zay ilay hoe ahitsana tsy kelikely. Dia avozina araka ny fomba-panahy, le fiainana ao anaty. Manomboko izao tsy izay intsony aho.
aloha mety tondrona zay ny identitéako ianao mbola mety doto ihany fa tsy zay fotsiny ny identité anao amin'ny Kristy satria nanimina nomena zavatra tsara lavitra ianao dia ny mahazanak'Andriamanitra ka na misy miteny areo ianao tondrona ianao donto lahy donto vavy vao misy erreur kely ianao dia efa verina aminao zay identité anao zay misy fanahy miasa ngeo anatin'izany misy olona tsy mahavita ninina tsony mihitsy par rapport amin'ireo zavatra ireo misy olona nanao zavatra dia nidofotra dia tsy mahavita ninina tsony zavatra asa any anatin'le amangely problema azonao le izy dia Andriamanitra tia nova mihitsy ary zay ny teny anany miovaha ianareo amin'ny fanavozana ny saina amatarana sitrapona Andriamanitra raha vao mijanona ianao amin'le maha ianao anao taloha za le tsy nahy ninina za le tsy tafavoaka za le tsy ohatran'izao za le ohatran'izao za fa nanao an'izao za fa ohatran'ity tsy manao mihitsy za tsy mba ambinina zao mihitsy dia zay zavatra zay ny tafapetraka ao amin'ny amanao fa rehefa raisinao fanampananganananaka rehefa noraisinao moa zany fa tsy raisina fa vadika positivisme indray ty raha vao ohatra ka alefa be ara-tsaina fotsiny fa rehefa noraisinao melo lalana aloha ny fandraisana amen natao any zanak'Andriamanitra zao afatra zao fa raha vao tsy zanak'Andriamanitra mahenao sy dia positivisme zavatra kely fotsiny ny elanelany zanak'Andriamanitra no maheno an'io dia enino mihitsy hoe ho anaza ny zavatra zany ary enino mihitsy hoe zany mihitsy ny etsona mpandova ny Kristy ka tsy maninona zay zavatra iainako eto mety misy fotoana latsaka mety misy fotoana kivy kely par rapport amin'ny zavatra iainako tena tsy tafavoaka indray tsy tafavoaka indray ty indray mandeha nanao zavatra tsy mety indrobona amin'ny zavatra tena tsy tafavoaka tsonyako angambany tena tsy mety mihitsy nyzao angambany mety misy fotoana latsaka amin'ny moralanao anatrea ny toe-javatra mety misy fotoana ianao kivy misy fotoana ianao malahelo misy fotoana ianao matsiarotsiaro zavatra ny ainanao fahity mety nitezaindreny kely ianao na ohatran'izany voavonivony foana fa za milazanao ndrana nandray fananganananaka afa amin'Andriamanitra itsika dia azontsika resena daholo reny rehetra zany dia tafapetraka kosa le natiora vaovao ao amin'ny Kristy le natiorany zanak'Andriamanitra dia olona faly foana zay le hoe ao amin'ilay fanahy masina misy ny zavatra rehetra tafidinao amin'ny fanahy mahazanak'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa atao amin'ny amina ny tetezana eo anelanela fanahy masina sy ny aminanao dia tsy maintsy misy ny fanahy lay fananganananaka ka io natataraina ohatrany ahoana natataraina ohatrany ahoana ny baiboly raha vao tsisy ale fanahy eo ampovoany dia tapaka ny tatezana dia miaino fotsiny ny mpiaino dia miara-manao amenna ihany koa virjina 5 adala nefa virjina 5 adala tsy manana n'ilay fampitohizana fany mandray an'izay natiora zay dia izy koa miara-miteny za mihitsy zany Jesosy za tena zanaka mihitsy amenna afaka manao amenna zany fa tsy eno ny fanahy ao anaty zany mahery vetivety fotsiny fa tsy mitondra vokatra iny rehefa avy eo ny mahazanak'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra dia misy fruit ilay zavatra zay noraisiny ianao zao rehefa nandray ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy dia mivoaka ho azy ny fruit rehefa avy eo fa ny olona miara-miaino anao an'ilay izy dia amenna izy dia amin'ny herinandro izy overina dia izy ihany izy fa natonga anao lasa namoaka vokatra rehefa avy eo ety amin'ny hitamaso ozy ateo hoe le fanam-pandevozana amin'ny tahotra mamoaka vokatra ety amin'ny hitamaso fa ny eto amin'ny hitamaso ihany ny hita fa ny ato anaty tsy voova fa ny fanahy izay fananganananaka kosa dia sady miasa ao anaty no mamoaka vo ety ivelany androany afatra ao antsika nomen'Andriamanitra identité vaovao isika lay mahazanak'Andriamanitra tsy tovizantsika amin'ny olona hafa io rehefa misy olona mirehireny amin'ny fananany eo anatrehanao dia samy sahy mihitsy miteny fenao tsy manana an'izay ananako inona ny ananany lahy miaraka amin'ny fanesoana misy Jesosy velona atao anatiko mba manao any ianao rehefa misy problema mitranga manao any ianao rehefa misy ady mora kely ny eno miteny hoe tsy misy Andriamanitra
Mora kely ny teny hoe tsy misy Andriamanitra. Rehefa milamina ny fiainana, reny olona tsy mino ireny, dia mora kely no miteny hoe tsisy azany ranga. Fa rehefa tonga amin'izay ny ady, rehefa mahazo vesatra io sainao io, rehefa pahoriana io sainao io, inona ny ampaherezanao an'io? Fa rehefa zanak'Andriamanitra ianao, na misy ary ny ady, misy mampahory, dia miasa amin'izay io fanampananganananaka iatsotsika abara io. Mbola mampijoro anao indray, mampitsika anao ao anatin'ny maiziny io, tsy mitsika lasa dala. Hoe tena pika, lasa, votsitra. Dia tsisy inona fa inona ty manjao votsitra. Tsy izay, fa tena henonao hoe misy mampahery ao anatin'izao. Tanao misy ilay sarin'ny Paoly sy Silasy le ao am-pigadrana dia voafatotra blokazo no ny tongony. Dia izy roa lahy miaraka mira, ndao hira rahalahy. Ena ny hira ataontsika, ndao atao le na dia mahanitra aza mbola manao hoe faly ao aminy ahako. Alefaso, za feo voalohany dia se feo voalohany dia za le faharoa amby telopolo tsy manino. Dia mamalana io zany, ray zany mamalana be fa tsy maninona fa alefa le izy. Fa eno mihitsy le fo misy miazona. Zay le fanampananganana ka miazona anao. Zarinao resahana. Fa tena milazanao fa depression sy tsy depression nanjoan'io Paoly io. Raha ohatra tsisy an'izay fanahy zay. Raha ohatra tsy mibaikony, raha ohatra tsy nitezay ny aminy tao anatiny. Fa tena rehefa tezainy le aminy ao anaty, izy indray no mahavita mampahery olona. Izy indray no mahavita miteny amin'ny olona, izy indray no mahavita mivavaka ho an'ny olona. Izy akahalaina ny hafa tiavina. Misy karazana olona anankiroa ao am-piangonana, ny anankiray mitory fahamarinana dia le mitory fahamarinana akahalaina. Fa le mpihinana, efa tamin'izany fotoana izany nisy ny olona izay ao anaty farangisosina mpanompon'Andriamanitra, mpitsetsitra, mpanararoatra. Zay moa ny toetran'olombelona mitady foana hoe aiza misy malemilemy amelezany azy. Dia vao nahita dia mivelesiny zalahy. Paoly nahita ny fahalemen'ny Korintana fa tsy niditra izy tao anatin'izany. Saza velominareo izy, misy fiangonana hafa afaka mamelona. Fa reo olona reo nakahala azy. Fa le olona izay miretirety, le olona izay manambaka azy, inony tiany. Atahoana ny fampahery tena ao anatin'izany, ianao mandeha fahamarinana. Ianao manolotra momba ny tenanao rehetra, ianao manao sakrifisy rehetrarehetra. Nefa ianao tsy tian'ny olona rehefa avy eo. Ataonao ahoana ny fiatrika an'izany zavatra izany? Aiza ny hery? Aiza ny energia ahafahanao miatrika an'izany? Fa ozy aho mora kely ny teny hoe tsy misy Andriamanitra. Rehefa mbola tsisy problema ianao. Fa alenao totoran'ny olana iny. Mba avereny kely le hoe tsy misy Andriamanitra hoe. Fa milazanao miraikitra ny vavany io. Tsy fotoana izany ranga zao fa aza manendrika isotrony io nareo. Mora kely. Fa rehefa mafy ny ady, fa ny zanak'Andriamanitra ao anatin'ny ady mafy. Misokatra io masony io. Jerenao masony manjelatra tsara. Ny fanantenana miseho eny amin'ny endriny eny. Fa zanak'Andriamanitra izy. Manana ny anarana voasondra ao amin'ny boky fiainana izy. Mpandovan'Andriamanitra izy. Mpiray lova amin'ny Kristy Jesosy izy. Tsy matahotra an'izay mety andalovany vetivety eo izy. Fa afaka mitraka andray izy dia ndao tohizana ny lalany. Fa tsy olan'izany. Zay no afatra omena antsika amin'ity andro androany ity. Tezao ny amanao. Amen. Tezao io. Raha vao tsy tezainao io, misy karazany zavatra be dia be hipetraka ao anatiny io. Rehefa tsy omenao ny tenin'ny Kristy io, zay ny tenenan'i Paoly ao amin'ny bokin'ny aiza misy any Kolosiana, toko 7. Andiny fafiry. Saizy. Kolosiana toko 7 andiny 4. Ahoana moa izy? Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao am-ponareo. Ny atao hoe fo dia amina. Tsy le fo midoboka, tsisy ninona ao anatin'io fa rasy muscle ao anatin'io. Fa ny atao hoe fo dia le amina, le mahaenao anao. Ny tenin'ny Kristy no mitoetra betsaka. Inona ny tenin'ny Kristy mitoetra betsaka ao? Olom-bovidy ianareo. Inona ny tenin'ny Kristy mitoetra betsaka ao anatin'io? Vahiny sy mpivahiny ianareo. Inona ny tenin'ny Kristy mitoetra betsaka ao anatin'io? Manoatra no mpandresy isika. Amin'ny alalalay ity atsika ka na inona eto amin'izao fiainana izao
na fahoriana na fifaliana na ady na problema na fitiavam-bady na tsy fitiavam-bady na ditran-janaka na fahendren-janaka manoatra no mipandresy aho ary tsy reny mamaritra ny identitéako ny atoko tsy maintsy atrehako fa za tsy reny mamaritra ny mazao fa ny mazao azy zanak'Andriamanitra mpiara-mandova amin'i Kristy amen. Titanao fa mahery ny ao anatinao mahery tsy fanam-pandevozana intsony ny zanak'Andriamanitra mandeha araka sitrapon'Andriamanitra araka ny fony fa tsy ampitahorina na inona intsony amen. Dia zay no hipetraka ao anatintsika araka hitsangantsika hivavaka ankehitriny samy indray miresaka amin'ny tompo arak'izay mety namanginy anao, mety zava-baovao, mety fampatsiahivana ny zavatra fahiny, mety efa niainanao zany fa tsy niainanao tatoato. Dia androany isika hiresaka amin'ny tompo indray dia ametraka azy ny momba antsika rehetrarehetra. Ino ny asa-pamonjena izay nataony, ino ny napetrany ao anatinao. Sokafa vavanao androany dia resahany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.